io no manitikitika ny etetra zany hoe inona ny vahaolana satria raha le fanontaniako tery ambony dia hoe efa pelipelika daholo ny candidat rehetraretra eran'ny tanàna, tsy hita hoe inona le tena resaka atao sy ny ohatran'izany. Inona ny vahaolana mety andrasana amin'ireo candidat ohatra. Anisan'ny zavatra nambaran'ny Andriamatora Ratsietsoa mbola namafitsika teo ny hoe ny resaka famoronam-bola na ny création monétaire. Ianao koa Andriamatora Raintsolary nisy fotoana efa natsidika an'izany. Tsy izany ve no aty hevitra tokony ataondreo candidat fa tsy faly fotsiny ohatra ny hoe mizara kasikety na mizara t-shirt na mizara vola na mizara vary na mamerimberina fotsiny amin'ny hoe mijaly ny vahoaky, tonga hanavitra anareo hoe tonga hasambatra anareo hoe tsitsitsy ao anatin'ny manjavozavo nefa no hitenenana an'izay. Ny fifidianana atao amin'ny 20 oktobra ho avy ity ve afaka hitondra vahaolana goavana miainga amin'izany ataontsika hoe cancer ara-toe-karena zany. Misy ohatranao namany Ismaël, mbola Andriamatora Ratsietsoa ihany no manome fanazavana. Hoy izy, raha tarafina amin'ity resaka midy ity, tsy hamaolana ny fifidianana satria ny tanjony fianakaviam-be raisam-pirenena amin'ny fanaovana azy dia ametraka filoha saribakoly. Rehefa tafapetraka io filoha saribakoly io, vao maika ataony mafy orina ny midy sy ny vola mitsingevaeva. Diny ohatra ny zavan-tranga tany Antsirabe tamin'ny herinandro lasa, tamin'ny 9 sy tamin'ny 10 septambra. Nandeha tany Antsirabe Ramatoa Fatma Samoura, filohan'ny PNUD, nanolotra ny SNDR, Stratégie nationale de relance du développement, izay tsinona akory fa tondro zotra ara-toe-karena vaovao solon'ny mapy. Fitaka goavana izany satria nambaran'ny Ramatoa Samoura fa ny malagasy ihany ho izy no namolavola ny SNDR. De tsaroko namany Ismaël, ny fanontaniana napetraky ny amiral Didier Ratsiraka tamin'ny TV Plus tamin'ny 12 septambra lasa teo. Hoy izy, iza no nanoratra ny tondro zotra, ary izany koa no nataony Sisano rehefa mivoaka ny didiny CES bis nanilika candidat valo. Hoy Sisano, tsy ny fianakaviam-be raisam-pirenena no mitsabaka amin'ny raharaha tokantrano malagasy, fa ny malagasy ihany no nitory an'ireo candidat valo ireo. Fa ity namany Ismaël no loza mikasika an'le hoe SNDR milazainy Ramatoa Fatma Samoura. Afangarony Ramatoa Samoura sy ny lehibeny ny politika sy ny toe-karena. Nambarany fa solon'ny mapy ny SNDR. Arak'izany ny PNUD izay tantanan'ny Fatma Samoura izao no solon'ny FMI sy ny Banque mondiale. Satria ny FMI sy ny Banque mondiale no ray aman-dreny ny teraka ny mapy, ny DCPE sy ny DSRP. Ny FMI sy ny Banque mondiale laza foana hatramin'izay fa tsy miditra politika izy ireo, fady azy zany satria resaka ara-toe-karena madiodo no ataony amin'ny alalan'ny DCPE, DSRP, ny mapy sy ny zavatra tahaka izany. Ny voambolana tondro zotra nampiasan'ny Ramatoa Fatma Samoura nefa dia midika avy hatrany tsindry ara-politika enjana. Kanefa na politika aza zany ny SNDR, tsy ireo nanao sonia ny tondro zotra voalohany no nanao sonia ny SNDR fa ny Premier Ministre Beriziki. Ny Premier Ministre Beriziki anefa tsy mahasolo tena na iza eto Madagasikara satria ny professeur Zafelbert nanolotra azy aza tsy mila azy intsony. Ary ny gouvernement tatariny Premier Ministre Beriziki aza efa anarantsivery sisa. Ary ity namany Ismaël no zava-dehibe. Tsy mamatotra ny firenena malagasy ny sonia ny Premier Ministre Beriziki. Tamin'ny andro ny FMI sy ny Banque mondiale aza, tsy maintsy nankatoaviny anteny miera ireny DCPE, DSRP sy mapy ireny, izay vao manan-kery mahafatotra ny firenena malagasy, izany hoe ratifié dans les formes législatives. Ka raha isy ihany ny fifidianana,
za dia mitodika aminao mpifidy. Fidio ny kandida ilaza ampiakatra ny sandany ariary, ny kandida ilaza fa hofoanany ny midy. Ataovy lisitra ny anarandreo kandida 3 dia tsy pio ny anarandreo kandida fantatrao fa tsy hanao an'izany. Na izy milaza mivantana fa tsy hanao, na izy tsy miresaka mihitsy mikasika an'io. Matoa mangina izy, izany no porofo fa tsy hanova zavatra izy, tsy hanao refondation izy. Engany mba izy kandida 2 na 3 fanorla hitsipaka ny SNDR ny Ramatoa Fatma Samora ka kandida masaky ampiakatra ny sandany ariary, masaky anafoana ny midy sy ny vola mitsingeva eva. Dia amporisiko ianao mpifidy, hifidy an'za kandida fanorla izany satria ny vahaolana ho an'ny malagasy dia tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy fa faty antoka ho an'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Raha ny vahaolana atolotry Andriamatoa Ratsietson no doniana, tsy azo atao ny mampiakatra ny karama am'izao toe-kareny Madagasikara osa de osa izao. Ny fampiakarana karama am'izao toerana misy ny toe-karena malagasy izao dia rano atoraka gisy satria sady mampiakatra avy hatrany ny vidim-piainana no tsy rariny satria tsy mahakasika ny olona tsy anasa. Ny vahaolana hoy Andriamatoa Ratsietson dia misy endrika 5. Voalohany, ampiakarina ny sandany vola malagasy. Faharoa, foanana ny midy. Fahatelo, ferana ny vidin'ny entana, indrindra ny vidin'ny entana ilain'ny mponina andavanandro dia ny PPN izany. Faefatra, arahy maso ny fanakalozana vola vahiny, izany no atao hoe contrôle d'échange, ary fadimy mamorom-bola ny fanjakana malagasy, izany no atao hoe création monétaire. Zava-dehibe ny fampiakarana ny sandany ariary satria izany ihany hoy Andriamatoa Ratsietson no fepetra mahafeno anireto fepetra 3 ireto. Voalohany, tsy mila vola be izany satria didim-panjakana fotsiny no raisiny fitondrana. Faharoa, aingampiasa izy satria mampiakatra avy hatrany ny fahefa-mividin'ny vahoaka. Fahatelo, mahazo tombotsoa ny olona rehetra eran'ny Madagasikara fa tsy ny olona manana asa ihany. Dia naka ohatra Andriamatoa Ratsietson, raha ampiakarina ho izy ny sandany ariary, mahazo euro betsaka kokoa ny vola, tsy mahazo afa-tsy €2 androany. Ny €2 androany dia 740 ariary. Raha ampiakarina 100 isan-jato ny sandany ariary, mahazo €2 ny 740 ariary. Izany hoe, raha ampiakarina 100 isan-jato ny sandany ariary, ny €2 dia mira 400 ariary. Raha izany no atao androany, zany hoe raha ampiakarina 100 isan-jato ny sandany ariary androany, raha ampitso dia raha ampitso ihany, midina tahaka zao ny vidiny entana eny an-tsena. Ny vary makalioka 1 kilo vidinao 400 ariary, raha pitso dia midina 700 ariary. Ny vidiny henakisoa 1 kilo vidinao 400 ariary, midina raha pitso 400 ariary. Ny vidiny simenitra lova ray gony vidinao 4 ariary, raha pitso dia midina R1. Ny vidiny lasantsy 1 litra 730 ariary, vidinao 700 ariary raha pitso. Ny vidiny gazoaly 1 litra vidinao 702 ariary, dia midina 400 ariary raha pitso sy ny sisa sy ny sisa. Tsy maintsy valiana eto hoy Andriamatoa Ratsietson ny tsikera ataondreo blokom-bazaha ampiteneniny fianakaviam-be raisam-pirenena tahaka izao. Tsy azo atao izy ireo ny fampiakarana ny sandany ariary araka izany tenin'ny Ratsietson zany, satria raha izany no atao, tsy afaka hifaninana amin'ny entana mitovy aminy amin'ny entam-barotra malagasy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Dia hoy Andriamatoa Ratsietson, mbola hevi-dravina ihany izany ateraky ny fahantrana ara-tsaina. Raiso zao izy ny lafin'ny karama. Dia hoy Andriamatoa Ratsietson, tamin'ny taona 3,770 ny ingéniera malagasy iray mbola vao nianatra asa dia nandray karama 7 ariary, zany hoe €320 tamin'izany 3,770 izany.
Tamin'ny taona 14 tafakatra amin'ny grady ambony indrindra izany ingénieur izany, zany hoe tafakatra classe exceptionnelle premier échelon, dia mandray 4 alina sy 3 hetsy ariary isam-bolana, zany hoe 820 euro.